Fiara-miasantsika amin'ny anivelany ihany kosa no anoisantsika ny vaovao no mafisina trany ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Chine, indrindra fa ny Madagasikara izany izay faritra Analamanga moa tena ny fampararata amin'ireo sinoa izay ka tamin'ity indray mitoraka ity dia lafy ny fambolena ny nompanan'izay fiara-miasa izay isony izany ny sabotsy lasa teo ny fanaova-tsonia fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny rotonta fanadindiana hoentin'ny vola ravoafy sy Tsiry Rakotoarson. Apetraka eto Analamanga ny sekoly momba ny fambolena tetika asa izay arahana amin'ny tanàna Antsina antsoina hoe Sandang. Marika ny fiara-miasa teo amin'ny delegaciona sinoa tarihan'ny Kiaoki sy ny faritra Analamanga. Fiara-miasa amin'ny faritra iray any Chine ataontsika hoe Shandong dia université lehibe mikasika ny fambolena sy ny fiompiana izay tena lehibe mihitsy izy io satria dia eritreretina isahana ny tiatrika mihitsy dia coopération mihitsy amin'ny faritra Analamanga sy io faritra voalaza teo ambony io ary ny farany dia ataontsika ny faritra dia ny tohiny teo amin'ny delegaciona avy any Shandong sy ny filohan'ny fikambanana Amitié Chine Madagasikara. Dia andraro ity zany dia araky nyvoalaza teo hoe zavatra telo no tonga ao anatin'ny fifanarahana dia ny fananganana amin'ny sekoly ary hoe anao tanàna na faritra miara-miasa na mirahavafa nga mampilaza azy ary ny fahatelo dia fananganana sehatra iray izay fanakalozana traikefa. Ny asa botsy lasa teo no mitotosaina ireo fifanaova-tsonia mpiara-miasa ireo.